Monsieur le Président, mba rarotinay ny fahazonanao misy hetsika ataon'ny tanora amin'izao mitariky andravana an'ilay CENI RCC ny Assemblée nationale ahoana ny mahakasika an'izay? Efa nivaliko teo ihany ny ampahan'izy io mba manina moa zany mba manintana ny tanora mba hianatra ny atao hoe tena politika tena izy fa tsy hoe mitabataba eny tambazotra tserasera ianao dia avy eo ianao mametraka dossier ministre dia rehefa tsy voaraino satria mifanohitra amin'ny eritreritro mihitsy zany hoe fitabatabanao eny amin'ny tambazotra tserasera avy eny anomezako ministre anao fa tsy ny fahaizanao zay ny tokony anomezako ministre fa tsy fitabatabana eny dia mitady ny olona anankirotana anao dia ho hita koa raha ohatra ka hanaraka ny eritreritro ao ny gasy fa ny gasy tsy hanaraka ny eritreritro ao voakaraha manao ampanao politika koa io zay ny tena zavatra misy eto Madagasikara dia mbola ho hitantsika ao ny anaovana azy. Raha ohatra ka misy be fidinana an-dalabe andremantofo dia ampiasa hery tahaka nataon'ny fitondrana teo aloha ny fitondrana fanavana. Zay ne mbola tsy nampiasa hery zany hatramin'izao ary tsy efa eo zareo fa eo ne zareo fa tsy haiko hoe firy nisan'ny zareo eo zao satria ny malagasy koa ne tsy malagasy koa ne tsy voa fitapitaka na zay saritsarina zavatra ataonao eny nefa vola no raisinao amina mpanao politika vola no raisinao avy any ivelany mbola tsy tenenako zavatra hafa eto ny malagasy tsy ho azonao amin'izany aloha tadio fa anatin'ny état d'urgence énergétique atsika zao tsy tokony nisy anao fietsiketsehana ka tonga korotana fa avelanay izy manao dia ho hitantsika ao ny ataony. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana no iarabako anareo tonga manome voninahitra sy manome lanja izao lanonana izao eto amin'ny toerana fandratona sy fandalinana fahalalana ity. Izao fotoana izao dia manamarika dingana lehibe ho an'ireo mpiofana satria nody 20 ny ranonatsakaina ary nahitam-boka ny asa sarana sy ny fikirizana ny matimatesana tao anatin'izay roa taona lavabe izay. Itombo indray araka izany ireo mainty molalin'ny sekoly nasionaly momba ny fitantanan-draharaha ara-panjakana izay sompotra mpamolavola mpitantan-draharaha sy tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Koa etona dia miarahaba sy makasitraka voalohany indrindra ny tale generalin'ny sekoly sy ny mpiara-miasa aminy, ny mpampianatra rehetra, ny tenako, ny mpampiofana sy anareo mpiasa rehetra zay ny toto na fotsy na andro na masaka zao fotoana androany zao no niezaka sy ny fahavononana nasehonareo tamin'ny fanofanana mpiasa-panjakana mahay sy mendrika no nampisy zao fotoan-dehibe iaonatsika eto androany izao. Asa masina no sady fototra iorenan'ny fanjakana matanjaka sy mahomby no iandraketanareo ka mankahery sy manohana anareo ny fitondram-panjakana no sady feno fankasitrahana anareo ihany koa. Tsy hay ny tsy aneo ny hafaliana sy ny haravona satria fiotazana vokatra tsara toy izao no fotoana voalohany ahatongavako eto amin'ity sekoly nasionaly ity. Manaraka izany dia miarahaba manokana anareo andiany tafita sy hiratra aho tody amin'izao dingana farany teo amin'ny fiofanana na raha anareo izao. Tsy fahombiazana manokanao anareo irery izao fa fandresena ho an'ny firenena sy ho an'ny fanjakana koa. Amin'ny maharay-piahy ahy dia tsapako ny andraikitra sy ny adidy miandry anareo. Tontolo mitaky fahamendrehana, fahitsiana ary fahaiza-manao ambony kokoa ny misy anareo, tsy mpiasa mpanjakana fotsiny anareo fa mpandray anjara fototra amin'ny fandrafetana ny hoavin'ny Madagasikara. Tsarovo fa ny fitantanan-draharaha mpanjakana mahomby dia miorina amin'ny fahatokisan'ny olom-pirenena ary iantoka izany fahatokisana izany ianareo koa manana fanetretena mandrakariva. Alaviro ny kolikoly izay tarazo sy fahalovana manaratsendrika ny asa-panjakana no sady anisan'ny fototry ny fahatrana eto Madagasikara. Averiko ombieny fa isika dia mpiasam-bahoaka natao hanompo fa tsy ho tompoina ary tokony ho vonona amin'izany isika matoa ny safidy
ny asa-panjakana dia ny anompo vahoaka izany. Tadidio ihany koa fa miandrandra vokatra tsara amintsika ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao vanim-potoana fanavaozana izao. Fehiny notovoizinareo teto amin'ny sekoly ny fahalalana farakofy sy sikino hatrany ny fahamarinana sy ny fahaendrena dia ampio fahamasinana ihany koa. Amin'ny maharay mpiahiny tenako dia mitsodrano anareo aho aleo alasana havita be ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy hisondro boninahitra hatrany ka samy hotody sy hotojo amin'ny tanjona iriny. Tompoko lasy tompoko vavy, ny fanavaozana ny repoblika izay tariko amin'izao fotoana izao dia manome lanja manokana ny fanatsarana ny rafi-pitantanana sy ny fampandrosoana ny loharano n'olombelona. Ny enamma dia anisan'ny andro lehibe amin'izany politika izany. Ny arahantsika mahita fa vao andro vitsy lasa izay dia nisy ny fanomezana fitaovana informatika avy amin'ny vondron'ny firenena mikambana vatsian'ny PNUD vola ho fanohanana ny fanavaozana ny asa-panjakana eto Madagasikara. Anisan'ny sitraka izany ny enamma ko antenaina fa hamaly ireo filana sy fanamby ho avy izany. Antitrateriko mialatsiny hatrany fahavonona ny fitondram-panjakana hanohana ny asa-panjakana sy ireo mpiasa-panjakana isa tsokajiny. Alohan'ny amarana anazy dia misy tsetratsetra tsiaritra kely ataoko amin'ny maharay-piahiny sady amin'ny mahafilohan'ny fanavaozana ny repoblika. Ho anareo izay mpianatra tato ny andian'ny tafita sy ny andian'ny hiratra, teny anankiray izay teny mialatsiny fa tsy misy loatra izy ity amin'ny teny gasy fa teny frantsay mba iangaviako mba ho tadidinareo lalandava. Dia ny hoe patrimonialisation. Izy io tsy haiko raha misoratra ao anatin'ny dictionnaire frantsay fa ho anareo izay nandalina fianarana tato mino fa nandalo tato aminareo izay teny kely izay dia ny patrimonialisation. Izy io no anisan'ny tena manimba ty fanjakana malagasy ity. Ny atao hoe patrimonialisation dia avy amin'ny teny hoe patrimoine. Dia ny olana amintsika malagasy, tsika rehetra za anatiny dia mieritreritra foana ny fananam-panjakana io ho fananatsika. Ohatra raisiko ohatra kaiky hitanareo fa tena izay mahatonga atsika be kolikoly. Io fiara-panjakana io raha talehanao na télé général na ministra na inona tsy tokony ianao mihitsy no mitondra an'io fa ny chauffeur, ny mpamily no mahazo mitondra an'iny. Taloha tena mbola narahantsika izy io. Ny anay tany amin'ny miaramila rehefa mampiasa fiarana miaramila izany hoe fiara-panjakana dia manao fangatahana soratinao hatramin'ny lalana alehan'le fiara hoe hoentinay tia hitondrako ny fianakaviako makany Atsirabe ohatra mandroso sy miverina amin'izao daty dia miverina amin'izao daty. Taloha zany ohatra ny nofinofy amin'izao fotoana fa hitondrantsika charbon io fiara-panjakana io, hitondrantsika kitay io, hitondrantsika entana io, hitondrantsika fianakaviana manontolo tsisy mahalala ny lehibe. Zay le patrimonialisation. Eritreretintsika ho atsika ny fananam-panjakana nefa andro vahoaka io. Nareo andian'ny hiratra dia ny fidy ny tale général ny tsy fanondroko azy ny Bianco. Dia mikolikoly ary efa nyteneny teo misy dikany nareo matoa ny fidy azy. Dia ampio izy, ampio ny fanjakana iady amin'ity kolikoly izay mamotika ny firenetsika ty. Fanavaozana ohatra ninona ny atao eto Madagasikara raha tsy ho kolikoly io ny miala amintsika nofinofy izany fanavaozana izany. Satria nahaiza ny ale raha mbola misy ho kolikoly io mampalahelo
ny zavatra misy eto Madagasikara dia ianareo no antenaina araky ny kabary nataony Andriamatoa Tale Général teo a hitondra ohatra any amin'izay sehatra rehetra misy ianareo any a fa azo atao tsara ny miady amin'ny kolikoly a izay atomboka ao avy amin'ny tenanao aloha. Iny zany a mba atsiarovanareo ahy iny mot kelikely iny mialatsiny amin'ny teny frantsay a mba tadidionareo foana iny patrimonialisation iny a raha iny no vitatsika ny miady amin'iny a miova ty Madagasikara ty. Zay ny dikany. Fa na carburant na io solika io dia eritreretintsika ho atsika dia hoentsika manao vakansy, hoentsika mitsangatsangana. Nefa nanomezan'ny fanjakana an'iny a anao dia hanampy anao a amitanao a ny andraikitra zay nomeny fanjakana anao anompona ny vahoaka. Zay a ny voalohany. Ny faharoa, matetika tsika io rehefa tonga amin'izao sehatra zao dia miditra amin'ny politika. Miditra tsika amin'ny politika, zay naletika ao andohantsika izy io a fa mila manao politika raha te hahazo toerana tsia. Nareo avy ato amin'ny ENAM, zay nivoaka tato amin'ny ENAM no tena miaina azy io any Ankianja any. Lalaovin'ny solombavambahoaka mialatsiny Andriamatoa solombavambahoaka. Lalaovin'ny mpanao politika itsika any Ankianja any. Dia lasa olona tsy tiam-bahoaka ny lany amin'ny fifidianana misy eto amin'ny firenena hatramin'izay. Teneniko zany. Mba mijorotsika ho an'ny vahoaka tompontsika io. Mba mijoro ho an'ty tanindrazana ty. Misy fiteny hoe na tsy manao politika renao izy dia efa manao politika. Marina zany. Fa saingy manaova politika marina. Manaova politika marina fa tsy sanatry ny tolona ianao a dia toerana nitadiavinao ny tolomana fa tsy le tanindrazana, tsy le vahoaka. Zay ny zavatra misy eto Madagasikara. Zay ny tolona sasany nametraka taratasy omena anao ministra rehefa tsy nekeny izy satria tsy ekeko zany fanaovana politika zany hoe tabatabany amin'ny tambajotra tseratsera anao dia zay no anomezana ministra anao. Tsia ny olona mendrika no omena ministra. Zay ny faharoa, nareo tompona andraikitra daholo aleo tezahantsika amin'ny fomba fanaovana politika vaovao ty firenena ty ny tanoratsika fa lasa le fomba fanaovana politika efa lomorina zay namotika nyty Madagasikara ty no mbola ampianaritsika an'ireo tanoratsika reo dia manao zavatra tsy mety izy. Mandrisika anareo amin'ny fianarana satria hindrana teny vahiny kely amin'ny teny hoe la vie izy est une spirale d'incompétence. Naiza le anao raha pitsara anao nianatra fitsarana omena toerana ray vaovao anao maro zavatra tsy hainao ao dia mila manovo fianarana. Manovo fianarana ho anao aloha mba hafahanao mandroso amin'ny asa zay taonao fa manovo fianarana koa ho an'ty firenena ty mba hampandroso an'ty firenena ty. Dia mandrisika anareo mbola mamerina ny arahabanareo andiany anankiroa. Eto ampamaranana dia manentana tsika rehetra iara-iasa, iara-entana anorina fanjakana madio, mahomby sy manakaiky ny vahoaka ary anao loha laharana hatrany ny tombotsoa iombonana. Ho tafitany satria ny tafitany ahy ny andiany tafita sy niratra. Ho tafitany ny fanavaozana zay matimatesy atsika. Ho tafitany ty Madagasikara mamitsika ity mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy ho an'ny tandrazana.